Ry havana ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesoa Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao faran'ny herinandro izao satria afaka niaraka taminao indray nandinika an'ity lohahevitra iainana ny toe-panaraka anao Andriamanitra ity nandritra n'ity herinandro ity. Ary misaotra indrindra ny amin'izay fampizarana teto ka amin'izao faran'ny herinandro izao dia amitina sy fampahery amin'izany izay koa ataonay amin'ny anaran'i Jesoa izany mba ho azy irery ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Amen. Araka izany ry havana dia misaotra ny tompontsika fa tamin'ity herinandro ity indray dia afaka nianatra ny fiainan'ireo mpivavaka, ny ainan'io toe-panaraka an'Andriamanitra izay noraisintsika tao amin'ny Baiboly. Ary tsika averina inoana ireny rakim-peo ireny ry havana mba ho fananitra anterana. Koa ho fampatsivana ary dia nanomboka tamin'ny Nehemia isika dia avy eo nijery ny amin'ny dadabe Simeona dia nipita koa tamin'ny bebe Ana izay hany vehivavy noresahantsika tamin'ny alarobia. Avy eo indray dia nijery an'i Natanaela isika na Bartolomeo iray amin'ireo apôstôly ary omaly zoma dia i Kornelio. Ny mampiavaka n'ity miaramila kapiteny Romanina ity dia izy no Hany Jentilisa hafa firenena tsy jiosy izay nianarantsika ny amin'izany fiainany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany izay nisongadina mihitsy satria sady hoe ren'Andriamanitra ny vavaka nataony, tena ny vavaka izy ary nisy fiantraikany koa izany tamin'ireo asasoa nataony tamin'ireo jiosy mahantra sy sahirana niara-monina taminy tamin'izany. Raha fitinina ry havako ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia misy akony roa na misy vokany roa. Voalohany, ny atao amin'Andriamanitra Tompo izay tsy inona akory fa ny vavaka sy ny fanompoana azy marina. Ny faharoa, ny atao amin'ireo mpiara-belona indrindra fa izay rehetra mila vonjy, ohatra ny mahantra. Tena mpivavaka isika ry havana raha mahatanteraka an'ireo. Ary ny Jakoba azafady dia manamafy izany eo amin'ny epistiliny ka hoy izy amin'ny anaran'i Jesoa: izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tena tsisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Jakoba 1:7-20. Tena mamporisika antsika izany ry havana satria hita maso sy azo tsapahi-tanana fa tsy sanatria teoria fotsiny ny mampivavaka antsika ary indrindra ny amin'izany hoe hiaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Fa misy vokany eo amin'ny mpiara-belona ary misy vokany eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Izay ny amin'iny ry havana fa dia mamporisika sy manentana antsika hatrany mba hifampahery ary hifampitantana mba ahafahantsika tena manompo an'Andriamanitra ary miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Rapitso alahady dia alahady ny skototranainy sy ny sakaizana koa ny hoe STS eto amintsika eto amin'ny FKMA eto Abidjan Côte d'Ivoire. Ry havako, izy ireo avokoa no tompony anjara amin'ny fanatanterahana ny fampiompivavahana koa dia hoentintsika mambavaka izy ireo mba ho totosa sy lavorary izany. Fampivavaka hatrany koa isika mba hiara entana, hiaraka ry havana hanatanteraka hatrany koa ny fanompoana ny fiaraha-miangona satria ny soratra masina ny Tompo dia mamporisika antsika amin'izany aza manadino ny fiarahana miangona ka dia toy ny mahazatra miditra amin'ny sivy ny fotoanantsika. Aorian'ny fampiompivavahana dia mianatra ny sekoly-alady ary aorian'ny sekoly-alady dia mihaona koa isika ray aman-dreny. Efa nozaraiko izy io fa mbola hozaraiko hatrany hoe vao avy nandalo ny 2 Novambra isika izay antsoina amin'ny teny mahazatra hoe fety maty ka dia mba iarahantsika fampididinika, iarahantsika mamantatra indray izany fampizarany amin'ny hoe makaiza marina moa ny maty e, ahoana marina moa ty fety maty ty e. Izay izany no resahantsika ray aman-dreny indray eo ampiandrasana an'ireo zanakitsika amin'ny sekoly alady rehefa mirava ny fotoana
Rahampitso alady. Dia apetrakitsika ao anatin'ny Tompo izany mba ho tanteraka sy lavorary. Amen. Vavaka ary sika. Ry Tompo Ray ny Andriamanitra, misaotra indrindra fa afaka hatrany izay mianatra ny amin'ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny fiainana amin'ny tena hoe mahampivavaka. Mangataka hatrany izay ny fanahinao masina ho aminay mba ho tanteraka sy lavorary ary ho vitanay soamantsara izany, tsy hamenatra eo anatrehanao ry Tompo, ary tsy hitsanga-menatra koa eo anatrehan'ny hafa. Mivavaka izay araka ny nambara teo fa ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny sikotrana iny sy sakaiza sampana velona eto amin'ny fiangonana no manana anjara rahampitso aingana ry Tompo mba ho tanteraka sy lavorary avokoa izany rehetra izany. Ary indrindra ny fanahinao masina ny asa na ho an'ny tompon'anjara rehetra na ho anay araka hivavaka mba azahoanay haim-panahy ny fotoana rehetra. Dia tehirizo amin'ny fahasoavanao izahay ahafahanay manatanteraka an'izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.